للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية، في كل حرف ثواب بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falmitinanay miarahaba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fahitalavitra ny viva amin'ny ity androany ity, ary indrindra izay nanaraka ny fandaharana émission islamique izay spécial Ramadan, iresadresana manokana ny tantara ny mpaminany Moussa alayhi salam. Tantara anisan'ny tantara lava indrindra izay reketiny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ireo 50 sura ao anatin'ny Qur'an al-Karim, ary naverimberina ny Allah subhanahu wa ta'ala mahery ny 730 ny tanarana Moussa ao anatin'ny Qur'an al-Karim, manambara ny alebiazany zany mpaminany zany sy alebiazany ny tantarany zany mpaminany Moussa alayhi salam izany. Efa tantarantsika teto nandritra ny andro maromaro ireo karazana zavatra izay nataony Moussa alayhi salam, fa kosa amin'ity androany ity dia ndaontsika hiditra amin'ny fahafatesany mpaminany Haruna alayhi salam, satria mpaminany Haruna alayhi salam dia nisan'ny mpaminany tsy nisaraka tamin'ny Moussa alayhi salam, ary izy raha teo dia rahalahiny Moussa alayhi salam kibray, izany hoe iray kibo izy ireo, mama ray ary ray ihany koa ny rain'izy ireo, ka tsy afa-misaraka amin'ny Moussa alayhi salam e Haruna. Ary Haruna alayhi salam dia anisan'ny bras droite ny mpaminany Moussa alayhi salam, ka raha sy hitsiny raha ohatra ka omena ihany koa ny voninahitry ny zany mpaminany zany. Ary Allah subhanahu wa ta'ala efa niteny ao anatin'ny Qur'an al-Karim, la nufarriqu baina ahadin minhum, la nufarriqu, izany hoe tsy afaka atsika manao tsinitsinina na dia iray amin'ireo mpaminany izay nalefa Allah subhanahu wa ta'ala eto amin'ny tany, na dia hoe nalefa tamin'ireo Bani Israil, ireo vahoaka Israeliana ary zareo Moussa, fa Allah subhanahu wa ta'ala noreketiny zany tantara zany mba hahafahantsika makalesona amin'ireo tranga maro samihafa izay niseho nandritrany zany vanim-potoana izay niainan'ireo mpaminany Haruna alayhi salam sy Moussa alayhi salam. I Haruna alayhi salam dia maty tao amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Al-Batra. Al-Batra io dia ao amin'ny tanànan'ny Jordanie, izany hoe ao amin'ny tanànan'ny Jordanie nahafatesany mpaminany Haruna alayhi salam, ary Moussa alayhi salam ilay rahalany no nitazona ny vatamantatsikany, ary izany ihany koa no nandevina azy tamin'izany fotoana zany tao amin'ny toerana antsoina hoe Al-Batra. Ary io dia manodidina ny Palestine sy Jordanie, ny toerana nandevenina an'izany Haruna alayhi salam zany. Haruna alayhi salam sy Moussa alayhi salam dia prala, anisan'ny prala tsy mifakafoy, niaraka tamin'ny zavatra rehetra izay nataon'izy ireo. Na tamin'ny Moussa alayhi salam mbola tao amin'ny lapan'ny Firaona aza dia nifamezivezy tamin'ny teo amin'ny toeran'ireo Bani Israel, tamin'ireo tanàna nisan'ny Bani Israel, izany hoe Haruna alayhi salam efa tao zany nifamezivezy tao i Moussa alayhi salam, nifamezivezy niaraka tamin'izany rahalany zany. Ary rehefa tonga ny afatra avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia voateny Moussa fa endana ianao sy ny rahalanao Haruna mandeha mitsangana manoloana ny Firaona mba hanao an'izany, iantso azy amin'ny tawhidy, ary iantso azy ihany koa mba hanala ireo vahoaka Israeliana amin'ny fanagejany Firaona ka handeha amin'ny toerana izay nodidina ho azy ireo. Ary tantara anisan'ny rahalahy tsara indrindra teto ambony tany dia tantara ny mpaminany Haruna alayhi salam sy mpaminany Moussa alayhi salam, satria Allah subhanahu wa ta'ala noreketiny ao anatin'ny Qur'an al-Karim ny tantara izay tsara indrindra amin'ireo rahalahy izay efa fantantsika fa hoe Moussa sy Haruna izany. Ary noreketiny ao anatin'ny boky masina ny Qur'an al-Karim ihany koa tantara amin'ny rahalahy izay ratsy indrindra dia fa ireo zanaka ny Adam anankiroa antsoina hoe Kabila sy Habila, satria tamin'ny farany dia nitsangana i Kabila handeha hamono any rahalainy Habila rehefa tsy voaray ilay fanatitra teo aminy. Efa nisy fotoana ny tantarantsika an'izany tantara izany Kabila sy Habila, fa amin'ity androany ity dia tantarany mpaminany Moussa alayhi salam sy ilay rahalainy Haruna alayhi salam. Iza tokoa moa Haruna alayhi salam?
satria tsy dia hita loatra ny tantarany Harona alayhi salam rehefa tsika mitantara Mosa. Inona no antony? Satria Mosa alayhi salam izy no qaidul awwal, izy ilay mpitarika voalohany tamin'ireo bani Israely, satria natonga izy hita sy misongadina empaminany Mosa alayhi salam, satria tadidio tsara fa izy no mipetraka tao amin'ny kasra, zany hoe tao amin'ny lapany izy Firaona, nazo ireo karazana fampianarana maro samihafa, ary nantsoina mihitsy izy hoe Amir Mosa, zany hoe Amir prince izy tamin'izay fotoana izay. Fa taorina zany dia nandositra i Mosa alayhi salam, ka izy ihany koa rehefa nandositra teo amin'ny Jabal Tur, teo amin'ny tendrombohitra Tur izay hoe tendrombohitra tsara indrindra no nanomezany Allah subhanahu wa ta'ala, ary Mosa dia miresaka mivantana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Raha ny sitsiny raha ohatra ka Mosa misongadina raha oharina amin'ny Harona alayhi salam, fa kosa i Mosa tsy nahavita natanteraka ireo zavatra rehetra ireo raha tsy mitsangana teo akaikiny izany raha lany Harona alayhi salam izany. Satria Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim, ao anatin'ny surat as-Safat manao hoe walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qawmahuma min al-karbi al-azim wa hadaynahuma as-sirata al-mustaqim. Zany tenny Allah subhanahu wa ta'ala nomenay fahasoavana, nomenay zava-tsoa rehetra i Musa sy Haruna, wa najjaynahuma ary navotanay izy ireo manoloana Firaona zany, wa qawmahuma sy ny vahoakan'izy ireo bani Israel min al-karbi al-azim, tamin'ny fahisairanana lehibe izay nahazo azy ireo. Inona ilay fahisairanana dia fanandevozana Firaona sy ilay fanenjeny Firaona azy ireo tamin'ny la mer Rouge. Zay no mahakasika ny Harona alayhi salam. Ary izy ihany koa dia zany hoe raha lany kibray taminy, ary tsy vitan'izany mbola izy ihany koa ny raha lany no sady namana, satria izy mikambana amin'ny Mosa alayhi salam amin'ny zavatra rehetra. Secret izay ananan'ny Mosa dia atorina ny Harona. Ny zavatra rehetra izay ataon'ny Mosa dia tsy maintsy mahalala an'izany Harona alayhi salam, ary ny zavatra rehetra izay ataon'ny Mosa dia miankina tanteraka amin'ny Harona, manampy azy sy manome sosokevitra ho azy izany. Ary Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa rehefa naniraka ny Mosa alayhi salam dia tsy niteny izy irery ihany fa mandehananao sy ny rahalanao. Hitantsika zany ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao hoe idhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri. Zany Allah subhanahu wa ta'ala rehefa niteny hoe mandehananao ry Mosa, mandehananao Firaona, fa efa niopieky izany Firaona izany dia teny Mosa alayhi salam manao hoe qala rabbi, o tompo, ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi wazri. Zany hoe Mosa alayhi salam rehefa nirany nandeha tany dia teny izy rabbi, tompo rabbi shrah li sadri, sokafo izy ny trakako, zany hoe ny fona azy mba sokafy isokatra, zany hoe tsy manana an'izany aretim-po maro samihafa izany Mosa alayhi salam. Ishrah sadri wa yassir li amri, ary ihany koa ankamora ao ilay mission, zany ilay zavatra zay nampanaovinao ay, wahlul 'uqdatan min lisani, ary esory ihany koa ilay zavatra manakana ny lelako mba tsy hiteny tsara, satria Mosa araka mivolaza ireo mpahay-tantara dia somary misy zavatra manakana ny lelany, zany hoe badalela izy raha ohatra ka toviteny hoe malagasy, zany hoe tsy dia nahay teny tsara i Mosa alayhi salam, ka izy nangataka tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe wahlul 'uqdatan min lisani, esory le zavatra manakatsakana ny lelako ka ahafahako yafqahu qawli, mba ahafany ireo vahoaka reo mahafantatra ny zavatra zay teneny. Waj'al li waziran min ahli, ary tsy vitan'izany omeo, zany hoe omeo mpiara-ombinampoka amiko ao amin'ireo mpianakaviako, Haruna akhi, ilay Haruna rahalako, ushdud bihi wazri, zany hoe omeo karazana hoe hery zay hiaraka amin'izany. Zany no doan zay nataony mpaminany Mosa alayhi salam mahakasika ny Harona. Zany hoe raha jereny tantarany Mosa tsy vitany nanao zavatra rehetra io raha tsy mitsangana eo akaikiny Haruna alayhi salam. Ka rehefa niteny an'izany Mosa alayhi salam dia namaly Allah subhanahu wa ta'ala qad utita su'laka ya Mosa, nomenay avokoa ireo ataka maro zay nataonao ry Mosa alayhi salam. Zany novaliany Allah subhanahu wa ta'ala izany zavatra rehetra izany. Ary tsy vitan'izany ihany, teny Mosa alayhi salam wa ashrikhu fi amri, ary aoka io Haruna io mba hiaraka amiko amin'izay zavatra zay nampanaovinay, kay nusabbihaka kathiran
wanadhkuraka kathira, mba ahafanay midiry anao bebe kokoa ary mankasitraka anao bebe kokoa. Innaka kunta bina basira, satria ianao ry tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia mahita ny zavatra rehetra izay tonay eto ambony tany. Zany no valeur zay nisany mpaminany Harona alayhi salam, zany hoe ny zavatra rehetra nataony Musa na dia izy no misongadina fa ampatika mpanatanteraka an'izany sy anteherany dia mpaminany Harona alayhi salam. Tsy vitan'izany ihany koa fa mpaminany Harona alayhi salam rehefa Musa avy tany amin'ny Firaona, zany hoe nialana niaraka tamin'ireo Bani Israely, niala tao Egypta ka nandeha namakivaky ilay ranomasina mena, niala teo izy dia tonga tamin'ny toerana izay ipetrahany Bani Israely. Rehefa niala teo i Musa alayhi salam andeha hiona manokana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, dia rehefa andeha miona manokana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tsy nahita olona zay mendrika apetra no solotenany afa-tsy mpaminany Harona alayhi salam. Ary Qur'an Karim dia mitantara an'izany manao hoe wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla. Teny Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'adna Musa, nomenay promesse Musa alayhi salam na ihany koa nantsoinay izy tamin'ilay fotoananay i Musa alayhi salam nandritra ny 30 alina, wa atmamnaha bi'ashrin, ary ihany koa tsy vitan'izany fa nampinay 10 hafa izany alina izany, fatamma miqatu rabbih 40 layla, ka lasa 40 alina sy andro izany fionan'ny Musa alayhi salam tamin'izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Musa li akhihi Harun, ary niteny Musa alayhi salam tamin'ny rahalany Harun, izany hoe rahalany Haruna alayhi salam na ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Teny izy tamin'ny Haruna alayhi salam manao hoe ory Haruna, ukhlufni fi qaumi, aokana solitena ay hiandra ny reto vahoaka reto, satria fantany Musa alayhi salam fa ny vahoaka Bani Israely dia nisan'ny vahoaka zay mahery-lo, mazan-do, mafy lo indrindra dia mila olona tahaka ny Musa ihany mahavita manery azy ireo. Fa i Harona alayhi salam niangaviny mba hisolitena azy tamin'izay fotoana izay, wa aslih, ary ataovy zavatra zay hoe mendrika manamboara eto ambony tany, wala tattabi' sabila al-mufsidin, ary aza manaraka ny lalan'ireo olona zay mpanimba eto ambony tany ianao. Zany no teny navoakany Musa alayhi salam tamin'ny rahalany Harona, zany hoe rehefa tsy eo i Musa dia Harona no misolitena azy, ary Harona alayhi salam no olona mahavita misolo any Musa tamin'ny fotoana io. Na dia zany aza dia nitranga tamin'ny fotoana io ihany koa le fitna de Samiri io tamin'izay fotoan'izay, rehefa Musa alayhi salam tsy teo nandritra zany 40 alina izany. Ary Musa alayhi salam ihany koa rehefa nitarika an'ireo Bani Israely niala teo amin'ny toerana izay nanompoan'ireo sampy ireo, dia nandeha izy ireo andeha hiditra ao amin'ny Ardul Muqaddasa, tamin'ilay tanàna izay hoe nosoratany Allah subhanahu wa ta'ala ho an'ireo vahoaka Israeliana. Dia inona zava-nitranga, dia tsy naneky niditra tao ireo vahoaka Israeliana. Efa fantatsika ny tantara efa nitantaraintsika teto fa izy ireo natahotra les peuples géants, ireo ponina ranjanina lehibe sy manina maizy azy tao amin'izany fotoana izany, dia natahotra izy ireo ka tsy nety niditra. Ka teo i Musa alayhi salam dia tsy nisy zavatra nataony afa-tsy nangataka any Allah subhanahu wa ta'ala, ka niteny izy manao hoe qala rabbi la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa baina al-qawm al-fasikin. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy mangataka, zany hoe Musa mangataka hoe ory tompo Allah subhanahu wa ta'ala, za dia tsy manina, zany hoe tsy mahavita mame an'ireo vahoaka reo afa-tsy ny vatantenako sy ny rahalako. Zany hoe Musa Haruna alayhi salam no tiany tenenina illa nafsi wa akhi, zany hoe afa-tsy ny vatantenako sy ny rahalako, fafruq bainana, ka aoka saranao zahay, zany hoe zao sy ny rahalako Haruna, wa baina al-qawm al-fasikin, sy ireo vahoaka izay mpanao ny fanimbana, mpanao ny tsirariny eto ambony tany. Zany no doa zay nataony, zany hoe rehefa manao doa dia tsy maintsy adiriny ao anatiny Haruna alayhi salam, vokatra ny fahaizany fa lehibe ny toeran'ny Haruna alayhi salam eo anatrehan'izany finoana izay mentiny izany. Ary Sayyidina Haruna, zany hoe Haruna alayhi salam rehefa maty dia naleviny araka voalazantsika teo, dia Musa alayhi salam nitsangana tamin'ny fandavahana ny lavany, ary ihany koa tsy vitan'izany nandrampotra sy nampitafy azy, nanao amin'ny rehetrarehetra dia Musa alayhi salam tao amin'ny Batra, antsoina hoe
toerana antsoina hoe Albatra. Ary Sayyidina Harun alayhi salam, mahalehibe ny Sayyidina Harun, zany hoe ilay Haruna, mpaminany Haruna alayhi salam, mahalehibe azy dia tadidio tsara fa rehefa mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam niakatra tany an-danitra tamin'ny Lailatul Isra wal Mi'raj, dia ny lanitra fahafito dia ny dadabe Ibrahim alayhi salam, izay hoe mpaminany manana ny mahizy azy. Ary tambany tao avy hatrany dia Musa alayhi salam tamin'ny lanitra fahaenina, fa tao amin'ny lanitra fahadimy kosa dia nisy ny Haruna alayhi salam. Zany hoe raha jerevantsika zany ireo mpaminany manana ny mahizy azy teto ambony tany, dia ny mpaminany Ibrahim no voalohany aoriany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam, satria izy tany amin'ny lanitra fahafito. Ary ny lanitra fahaenina dia Musa, zany hoe aoriany mpaminany Ibrahim dia mpaminany Musa, ary manaraka an'izany dia mpaminany Haruna no lehibe, satria inona no antony? Izy no niaraka mitsangana niaraka tamin'ny Musa alayhi salam tamin'ny zava-drehetra izay nitranga teto ambony any. Na inona zavatra nahazo any Musa alayhi salam dia teo hatrany mpaminany Haruna alayhi salam, namolavola azy, namalavala azy, nanome sosokevitra, nanome ireo karazana sentiment maro samihafa, nanome ireo karazana hoe indraindray mety ho kivy ny namany ny raha lany Musa alayhi salam, fa izy napiakatra ambony indray ny fantenana izay efa niala tao anatin'ny Musa alayhi salam. Ary indraindray izy manome sosokevitra, satria Bani Israely araka ny voalazantsika dia anisan'ireo vahoaka mazana indrindra teto ambony tany ireo Bani Israely. Zany nahatonga antsika ny tantara ny mpaminany Musa alayhi salam. Nefa kosa tsy afaka hisoronao ao anatin'ny tantara ny mpaminany Musa alayhi salam i mpaminany Haruna alayhi salam, no ny alehibeazany zany mpaminany zany sy ny fifandraisana matotra sy mafonja teo amin'ny mpaminany Haruna alayhi salam sy mpaminany Musa alayhi salam. Hatreto ny fandaharantsika tamin'ity androany ity dia ny resaka mahakasika ny fahafatesany mpaminany Haruna alayhi salam sy ny mombamomba azy. Inshallah ho amin'ny rapitso zany dia farany fandaharantsika mahakasika ny fahafatesany mpaminany Musa alayhi salam, satria araka ny voalazantsika tena mpiandohana fa rehefa tonga le fahafatesany mpaminany Haruna dia tsy manalavitra azy eo ny fahafatesany mpaminany Musa alayhi salam. Ka hatretry ny fandaharantsika isoranao nanaraka an'izany hatramin'izao fiafaran'izao ary manome fotoananao ho amin'ny raha ampitsondray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة. قرآن كريم هدى للبشر وهدية طرق النجاة والهادي للبشرية. كل حرف سواد بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات.